tuoi chamatu kakakila izonu anju anulura kuni fiainaku sono fortuna anavosa kuni fiainaku atulu chuano uresu uano kada kau ankatuzai tino Yanoze sono simanao le panu mesao recisao Cazzissima sull'anao Zesso siti cullo cianao Ni fani rinanati qua I tuoi chamatu kakakila Manutulu achaminyaikyu te wafukwa no daulu faia nonu masambacha hini anonu miarusimitai Yanoze sono simanao le panu mesao recisao Cazzissima sull'anao Zesso siti cullo cianao Ni fani rinanati qua I tuoi chamatu kakakila
tsy maintsy arahanasa ihany ko le hambarako aminao etona fizany noefa afasafatsy Jesos mbe tsereko za modely izay nomeny fampokasy feno afatsatsy aiko vavaka sy asombielongely no tanterahano anireo zay milaso ampizahay Jesos iazona finona iasa mafeo amizao tontolo izao kana matetika zaizahay mizona de mba reno amin'ny fanahinao hanananiza mo zahay ety antany ry tompo sy mpanefany finoanay metezanao iaino anganitrany tolory ery rehefa milanga matetika de kely ny finona ka aizany asy zay atao mono handeha zay mahatsapadiso tsy mifona sy mifamela eloka na indray mandeha miatsary velatsy ratojerena tomazo resaka milazo tena ty mbola eoko mifitiavan-tena vonjy fa efa miloverireny ty ampizahay Jesos iazona finona iasa mafeo amizao tontolo izao kana matetika zaizahay mizona de mba reno amin'ny fanahinao hanananiza mo zahay ety antany ry tompo sy mpanefany finoanay metezanao iaino andanitrany tolory ery rehefa milanga iay bazao avy andanitreny Jesos tompo finona rahanasanoitany aminao ufonatreo ireo toreo sy toloko fisikiaka anedena vaovao fitoy ny asy zay atrehanao pinona de fiderana sy miato amindray olevona haseo ny vadisona ankopinany zasanao mandrakiza faunany zasanao mandrakiza Alfasy Omega Kaonferansa Apokalypsy atolotry ny Pasteur ANDRIAMPARATIANA Fanera filohan'ny Fédération ny Fiangonana Adventiste Madagasikara Vony manasanao alovoery aim-panahy isakariva Alfasy Omega. miarabanao ry havana malala noho ny fahasahoan'Andriamanitra dia tratrin'izao andro fa efatra zao tsika zay iarahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra andraisantsika ny fanambarana zay omeny Jesosy Kristy amin'ny alala bokyny Apokalypsy. Andeha hanaraka anty hira ity tsika zay efa nahazatra atsika mba hifampiarabantsika amin'izao fotoana mamy zay omen'Andriamanitra antsika izao. Etungisao indray ilay fotoana mamy
sanay ny teninao kumana chiri tubuhay anarotsay ilay fanay mba itoetra natinao iriana anubanay ireo teny izay anaranay ka hampitombo sy ameno ny aifanay mba hampiray io tena mpianatra iriana anubanay ireo teny izay anaranay ka hampitombo sy ameno ny aifanay mba hampiray io tena mpianatra ka hampitombo sy ameno ny aifanay mba hampiray io tena mpianatra. andeha iaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra zay ny an-danitro misaotra anao zahay raha tratry nyty andro faefatra ty zay andinianay ny teninao handraisanay ny fanambarana zay omeny Jesosy Kristy manana zavatra hambara aminay Jesosy amin'ny alalan'ny bokyny Apokalypsy manana zavatra tiana aseho aminay Jesosy amin'ny alalan'ny bokyny Apokalypsy sokafo ny fony tsirairay avy mba handray ny teninao ary aoka ny fanahy masina ane hitarika anay ho amin'ny marina rehetra ary ny fanahinao ane hiasa ty anatinay ka hanova ny fiainanay ihany koa mamelana elokay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andro faefatra isika ankehitriny ry havana malala loha hevitra lehibe no hotiniantsika amin'ity andro faefatra dia mifototra amin'ny adiny zanak'ondry sy ny dragona efa hitantsika ihany izy io maro miresaka mahakasika ny adiny zanak'ondry sy ny dragona isika fa raha ny tena marina dia ny adiny zanak'ondry sy ny dragona no tena fototra ao amin'ny bokyny Apokalypsy ary io ny fantohany zavatra rehetra fantanina zay mampietrehitra sy mipetraka de hoe fa inona nahatonga zany ady zany fa inona loatra nahatonga izany Jesosy Kristy lay Andriamanitra de fanahoana no niady move sitraky Jesosy zany hoe miady zany amin'ny valintsotra dia tsy sitrapony Jesosy ny miady Jesosy tsy mba mpiady fa inona ny tena fototra nahatonga zany ady izany taiza ny atomboka zany ady izany. Apokalypsy 2:10 ny andininy 7-7 ahoana volaza ny ten'Andriamanitra de ozy izy ny ten'Andriamanitra ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tam'le dragona ary le dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady ao amin'ny andininy 9 de ozy izy nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra dina zavatra anseho rehefa tsy naharesy le dragona zany hoe resy zany le dragona de tsy iza fa satana de inona zavatra anseho taminy andiny 7 ary nazery ilay dragona dia ilay menarana ela zay atao hoe devolo satana izay mamitaka izao tontolo zao dia nazery amin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazery atamy ry havana malala ohatrany mampietrehitra le volazany ten'Andriamanitra hoe nisy ady tany an-danitra de ohatrany mampietrehitra zany hoe any an-danitra ve de hisy ady any ane misy an'Andriamanitra de volaza amin'ny ten'Andriamanitra fa tsy tompony fikotranana fa tompony fiadanana ka nahoana ny hoe nisy ady tany an-danitra mampietrehitra izany toejavatra izany ao amin'ny ten'Andriamanitra ihany manazava azy fa inona ny tena zavatra anseho tany an-danitra ao amin'ny Isaia 4:10 ary ndaova ikitsika ny ten'Andriamanitra Isaia 4:10 ny andininy 12 ka hatramin'ny 14 ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra ndaova ikitsika amin'ny anaran'i Jesosy
endre latsaka avy tany an-danitra ianao relay fitarikandro zanakiny maraina voakapa ianjera amin'ny tany ianao relay mpandripaka firenena endre ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no ekarako ary ambony ny kitan'andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako dia hipetraka eo atenim-bohitra fivoriana any aparany avaratra aho any amin'ny toerana misy an'andriamanitra ne zany e dia ao anao zizy hiakatra ho any ambony ny avoana ny rao anao ka ho tahaka an'andriamanitra ry havana malala izany le voalaza ny ten'andriamanitra voalazany eo hoe nisy anjely anankiray zay voalaza hoe fitarikandro zanaky maraina zany ny anarana de tsy iza fa losifera satria zay nydikany hoe losifera mpitondra fahazavana zanaky maraina de voalaza nylay Isaia toko 7:10 fa zavatra nataon'ty anjely ity zay tsinona fa zavaboary no foronon'andriamanitra ne ny anjely no foronona ny anjely fa tsy mpamorona fa no foronona ny anjely dina zavatra nataon'lay anjely zay no foronon'andriamanitra de ozy izy ianao efa nanao anakapo ny resaka tamin'ny namana izy zany de ozy izy any an-danitra no ekarako any amboniny kitan'andriamanitra no ametrahako ny seza fiandrianako ngambony anjely manana seza fiandrianana tsy manana andriamanitra ne manana seza fiandrianana re fa inona ty natao am'zany te haka ny toeran'andriamanitra izy te haka ny toeran'andriamanitra izy te hipetraka eo amin'ny toeran'andriamanitra izy aka ny seza fiandrianan'andriamanitra de zay tokoa ny zavatra tenenina amin'ny farany satria ozy izy hoe dia hipetraka eo tenibotra fivoriana any aparany avaratra ozy izy ka ho tahaka ny avo indrindra ho tahaka ny avo indrindra lay ady zany dia tsy avy amin'andriamanitra mazao ao azy fa lay ady dia avy amin'ny anjely anankiray losifera ny anarana de ny fototry ny ady dia io anjely io te aka ny toeran'andriamanitra ary te ho tahaka an'andriamanitra zay ny fototry ny ady anjely zavaboary te aka ny toeran'andriamanitra ary te ho tahaka an'andriamanitra ry havana milala mazava ho azy ane zavatra miseho hoe enao ve zay zavaboary dia te aka ny toeram-pamonina anao tsy afaka manao an'izany ianao de mazava le voalaza le Apokalypsy hoe rehefa niady izy dia resy izy ary rehefa resy izy dia nazera tamin'ny tany de rehefa nazera tamin'ny tany izy de ina zavatra nseho mbola nitoy ihany le ady fa tsy tapitra le ady vida ny tany an-danitra ety ambony tany ndray miseho ny ady de ina ra zavatra nseho haitsika tsara ny tantara fa noho ny fitiavan'andriamanitra ny olona dia naniraka ny zanan'lay tokan'andriamanitra te Jesosy Kristy tonga olombelona tahaka atsika Jesosy de tonga teto ambony tany Jesosy mba hamonjy atsika olombelona mba hanome fandresena atsika olombelona tahaka nefa natany tany an-danitra nandresy an'lay dragona izy tany an-danitra dia te ampandresy atsika koa Jesosy de zay natongavany tety ambony tany zay tonga olona tahaka atsika ina nefa zavatra nseho tonga teto atany Jesosy tao tany anefitra aitsika ny tantara Matthieu toko 7 milaza ny tantara fakapanahy nataony Satana tamin'i Jesosy de mbola niezaka ihany lay dragona de tsy iza fa Satana iady tamin'i Jesosy efa tonga olombelona zao Jesosy Kristy Jesosy lay nediva ny tany an-danitra no tonga eto ambony tany akehitriny de mbola niadivany ihany tamin'ny alalan'ny fakapanahy hoe raha zanak'Andriamanitra mana ianao nefa fantany fa zanak'Andriamanitra ne Jesosy
fantany zany dia nyezany ny tsy ampitomona zany hoe nao ane tsy tena zanak'Andriamanitra zany tokony nak teo amy toeranao, zany tokony teo amy toeranao, de jereo tsara ravana malala ny fakapana nataony Satana tamy Jesosy tany anefitra. Aitsika io tantara io Matthieu 7 malaza razy de zao fakapana anankitelo voalaza ao. De ny fakapana voalohany nanombohan'ny Satana anazy dia fakapana zay milaza mana hoe raha zanak'Andriamanitra ianao de ovay tonga mofo reto vato reto. Resakaranofo de tadidinao ny fampianarana zay noraisika omaly fa ny fampianarana zay nisy tao am'le fiangonana de misy le fampianarany Nikolaita, fampianarany Balama, fampianarany Jezebela, de tsinna fa fampianarana mifototra amin'ny filibana na filana aranofo. Fampianarana zay mifototra amin'ny fanaranam-po amin'ny filibana aranofo. De tsireo tsara fa zay ny fakapana voalohany nataony Satana tamy Jesosy. Resaka aranofo, ovay tonga mofo ireto vato reto. Ravana malaza tokony ampietretra tsika zany, ary mbola zany zavatra iainatsika am'izao fotoana zao, ny tena fakapana zay ataony Satana amitsika dia resaka aranofo. Dia aleotsika manome fafinaretana ny nofo toy zay anompo an'Andriamanitra. Aleotsika manome fafampo ny filibana aranofo toy zay hitandrina didin'Andriamanitra. Andriamanitra manome didy zay ho tandrematsika, fa noho ny resaka aranofo dia aleotsika mandika didin'Andriamanitra. Zany ane zavatra iainatsika am'izao fotoana zao hoe ny teny Andriamanitra hoe asa mitsangatsanga sisa tokony tandremana, dia aleotsika mandika didin'Andriamanitra noho ny amy resaka aranofo. Eny fa na teny fitandremana ny andro fitsarana de ny sabata aza dia resaka aranofo ny ao ambadika n'zany rehetrarehetra zany. Io ny fakapana voalohany nataony Satana tamy Jesosy. Ary namalana Satana fakapana dia le fototry le ady tany an-danitra no namarana Satana ny fakapana. Dia le fototry le ady tany an-danitra de tsinna fa te haka ny toeran'Andriamanitra izy, ary teo taka an'Andriamanitra izy. De inona zavatra nataony? Ao amin'ny Matthieu 4 ndova kitsika. Matthieu 4 fahavalo sy ny fahasivy. Fakapana fahatelo, io namarana Jesosy ny fakapana. De ahoana voalaza? Ary ny devoly nitondra azy nakany tendrombohitra avo de avo, ka naneo azy ny fanjakana rehetra am'izao tolo zao mba mivonainy. Ohatrany hoe Satana zany no mpamolona, de izy ndray mba mampiseho am Jesosy, hoe reo zao tontolo zao. Zay Jesosy ane namolona zao tolo zao e. De eto de Satana ndray mba mampiseho Jesosy an'izao tolo zao. Ravana malala te haka ny toeran'Andriamanitra ny izy efa trany an-danitra. De zany zavatra natao tamy Jesosy. De ahoana izy? Rehefa nasehony an Jesosy izao tolo zao de ozy izy, de nanao taminy hoe izao rehetra zao de omeko anao raha. Ahoana izy? Iankohaka eto anatrehako ianao. Jereo tsara, izao rehetra zao de omeko anao ny zavabarehetra zany raha iankohaka eto anatrehako ianao. Fa iza mo izy no iankofana? Iza ane zavaboary? Fa iza mo Satana no iankofana? Satria zay le fototry le ady tany an-danitra, de te haka ny toeran'Andriamanitra izy, ka
iankofana tahaka an'Andriamanitra mampieritreritra zany ravana malala ny fakapana zay nataony Satana tamin'i Jesosy dia fiankofana resaka fiankofana miteny tamin'i Jesosy izy hoe omeko anao zay rehetra zao raha miankohaka eto anatreko anao raha manaiky ho tahaka an'Andriamanitra ianao zay iankofana zany ene ntika an'izany ravana malala raha fitintsika izay fanazavana zay de ny fototry ny ady voalohany dia ady fiankofana Lucifera te aka ny toeran'Andriamanitra te hipetraka eo amin'ny seza fiandranan'Andriamanitra te ho tahaka an'Andriamanitra dia te ho iankofana tahaka an'Andriamanitra te iankofana tahaka an'Andriamanitra ary zany voalazany amin'ny Apokalypsy ravana malala inona ny lazain'ny Apokalypsy ndao eva kitsika Apokalypsy 7:10 Apokalypsy 7:10 de ny andininy 7 naona voalazany ten'Andriamanitra Apokalypsy 7:7 nanao tamin'ny femahery hoe matahora an'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana dina tokony atao ary miankofa ozy izy miankofa aiza sy aminiza eo anoloany zay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny rahamasina ary ny loharano iza moa zany Jesosy le ALFA sy OMEGA miankofa eo anoloany zay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina eo tsika ny tokony iankohaka eo amin'ny Jesosy tsika ny tokony iankohaka satria izy no mpamorona izy nanao an'izao rehetra zao de inona ny ataony Satana inona ny mba ataony Satana lay dragona Apokalypsy 7:12 Apokalypsy 7:12 de ny 14 de ahoana voalaza ten'Andriamanitra de ahoana ozy izy de ny ankohaka teo an'lao le dragona ireo izy ndray ny ankofana eto le dragona ny ankofana de ny ankohaka teo an'lao le dragona ireo satria izy no nanome fahefana ho amin'ny bibidia ary ny ankohaka teo an'lao ny bibidia koa ireo otry misy koa zany miankohaka an'lao ny bibidia le avana malala efa trany amin'ny voalohany any efa nyteny hoe aoka tsy ho diso fievitra ianao rehefa mandinika amin'ny boky ny Apokalypsy fa ny fototra dia ity fanazavana zay ataotsika amin'ny andro faefatra ty ny fototra i Satana lay Lucifera tany an-danitra dia te haka ny toeran'Andriamanitra te ho tahaka an'Andriamanitra satria te ho tahaka an'Andriamanitra izy dia te iankofana tahaka an'Andriamanitra izy de zany zavatra taony eto amin'ity zao tontolo zao ity de zay le voalaza le Apokalypsy teo le vakitsika teo hoe ary ny olona rehetra ozy izy dia ny ankohaka teo an'lao le dragona zany hoe manaiky an'le dragona haka ny toeran'Andriamanitra satria izy ane tsy tokony ankofana satria zavaboary izy de tsy tokony ankofana zany ny zavatra zay misy ankehitriny ravana malala aitsika tsara fa rehefa tonga teto ambony tany Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny famonjena atsika ary rehefa maty Jesosy de nalevona de mba fantatrao ny zavatra niseho ainao zany eo amin'ny voalazany ten'Andriamanitra fa rehefa nalevona Jesosy dia nasina mpiambona nadidina ny fasany Jesosy nasina miaramila maro iambona eo ihany le voalazany lay teny hoe sao de angalarin'ny mpiana sisisa fa ny eo ambadika an'izay ry havana malala ny eo ambadika Satana ny eo ambadika hoe asina mpiambona am'izay tsy mivoaka otsony Jesosy ina zavatra seo aitsika ny tantara tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro
nitsokatra amin'ny fasana nivoaka nitsangana Jesosy Kristy. Nandresy Jesosy raha mihevitra i Satana fa ho resy Jesosy raha maty teo anaty fijaliana, nitsangana tamin'ny maty Jesosy, velona Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Haleloia! Ary niakatra any an-danitra izy, niakatra any an-danitra. Rehefa niakatra any an-danitra Jesosy, inona ndray ny zavatra miseho ety ambony tany? Inona ny zavatra miseho ety ambony tany? Voalaza le Apokalypsy 2:7 fa isy le ady farany, isy le ady farany zay iseho ifanaovany zanak'ondry sy ny dragony. De io Apokalypsy 2:7 no milaza azy. De zavatra iseho am'izay fotoana zay dia idina avy any an-danitra ilay Jerusalema vaovao, le tanàna zay namboariny Jesosy, dia idina avy any an-danitra ka hipetraka eto ambony tany. De inona zavatra ataony Satana indray? Ivoaka indray izy ka iady am Jesosy Kristy sy ny olona masina am'izay fotoana zay. Zao voalaza le Apokalypsy, io efa miseho izy. Ary niakatra namaky ny tany izy, dia nandidina ny tobony olona masina sy ny tanàna malala. Dina zavatra seho nefa am'izay fotoana zay. Andresy izy sa tsy andresy? Ahoana antoiny? Hitantsika eo antoiny. Deo izy, ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Ry havana malala, mahafinaritra ny ten'Andriamanitra, mahafinaritra ny ten'Andriamanitra. Efatra amin'ny voalohany nefa fantatra ity ady ity. Efatra amin'ny voalohany nefa fantatra hoe iza no ivoaka ho mpandresy. Efatra amin'ny voalohany nefa fantatra zany ny havana malala. De nahoana isika mbola misalasala? Nahoana ianao no mbola tsy manapa-kevitra hiandany an Jesosy Kristy? Efatra amin'ny voalohany efa fantatra fa Jesosy no nandresy tany an-danitra sy le tetety ambony tany. Ary amin'ny farany de mbola andresy Jesosy. Inona mbola mampisalasala anao? Rehefa tsy naresan Jesosy, rehefa tsy naresan Jesosy le dragony, de inona ndray zavatra ataony? Zavatra zay misy am'izao andro ianatsika zao. Jesosy efa any an-danitra ankehitriny. De inona zavatra ataony eto ambony tany am'izao andro ianatsika zao? Ndaovaka isika ny ten'Andriamanitra. Ao amin'le Apokalypsy 2:12 de ahoana izy mivolaza ny ten'Andriamanitra. De zao mivolaza: atezitra tam'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamy zanany sisa. De iza le zanany sisa? De zao ntoiny. De ahoana izy? Dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy. Jereo tsara? Tezitra tam'ilay vehivavy ny dragona. Vehivavy de mampiseho fiangonana. Le fiangonana madio, le fiangonana aminao akanjo fotsy, zay mitafy masoandro, ny volana ambany tongony. Tezitra tam'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha niady tamy zanany sisa. Resaka olona ndray izy zao, olona. De ahoana izy? Iza le zanany sisa? Izay mitandrina didin'Andriamanitra sy mitana filazana Jesosy. Ravana malala, aza dino io voalaza ny ten'Andriamanitra io. Fa i Satana le dragona dia miady am'izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny filazana Jesosy. De zay mahatonga Jesosy miteny amitsika hoe raha ty ahy ianareo tandremo didy, fa le dragona ne de miady am'izay mitandrina didin'Andriamanitra. De zay mahatonga Jesosy miteny an'io teny io, raha ty ahy ianareo Jesosy, raha ty ho anisany antokoko ianareo, dia tandremo didy. Ry havana malala, inona zavatra nataony Satana tany Edeny? Inona nataony tany Edeny? Aitsika io sary io. Fanamitaka ny olombelon'Andriamanitra.
de inona fitaka nataony satana tamin'olombelo efa hitatsika maly zay nanome didy Andriamanitra hoe aza inanana ny azo eo vony sa fa amin'ny andro zay nananareo azy dia ho fato koa ianareo dina natao satana efa hitatsika mazy zay tokosandry zay de zao ny teny satana hoe tsy ho faty tsy akory ianareo manohitra an'Andriamanitra izy Andriamanitra miteny hoe ho faty ianareo de izy miteny hoe tsy ho faty ianareo Andriamanitra miteny hoe aza inanana de izy miteny hoe ay azo inanana avokoa ny azo rehetra tokony ho takatrao zany zavatra zany ry havana malala fa i satana dia miady am'izay mitandrina ny didin'Andriamanitra zay na tonga Jesosy miteny ale teny ao Matio toko 5 ny 9:17 sy 20 de ozy Jesosy hoe aza ataonareo a fa tonga handrava ny lalàna sy mpaminany tsy tonga ao handrava fa hanatanteraka tsy tonga ao handrava fa hanatanteraka ry havana malala zao zavatra tia satana ho tanterana Jesosy de mitaonatsika hitandrina ny didin'Andriamanitra fa satana kosa lay dragona dia mitarika atsika ny olona handrava sy hanitsakitsaka ny didin'Andriamanitra zany hoe zavatra hainatsika Andriamanitra milaza mazava tsara ao amin'ny didy 4 de milaza izy hoe tandre mahatsiarovany andro sabaty ianao de ny olona dia atao amin'ny satana hanitsaka n'izany didin'Andriamanitra izany hanova n'izany didin'Andriamanitra izany de tsy mitandrina ny sabata tsy matsiaro ny andro sabata zay andro natokan'Andriamanitra mahitsara ivavahana iankofana eo aloha zay nanao ny lanitra sy ny tany satria izy ane dia nitsatra tamin'ny andro 7 hoe izy ilay Andriamanitra mpamorona de nitsatra tamin'ny andro 7 rehefa vita zao rehetra zao de nitsatra izy Genesis 2:7 misy an'izay nitsatra izy tamin'ny andro 7 nanamasina ny andro 7 Andriamanitra de mitaonanao izy hitarina zany izy didy izany fa nataony satana dia mitarika anao hanitsakitsaka ny didin'Andriamanitra ry havana malala lehibe niady ifanaovany zanak'ondry sy ny dragona ary aoka ho ao atsainao mandrakariva fa miatrika an'io ady io enao ary tafiditra ao anatin'io ady io isika tsirairay avy fa zavatra mahafinaritra ry havana malala dia efatra voalohany tany edena de efa nomena ny fampanantenana fa Jesosy Kristy no ivoaka ho mpandresy Genesis 3:3 milaza an'io efatra voalohany de efa nomena ny fampanantenana fa Jesosy Kristy hanorotoro ny lohany mena rano de tsy iza fa le devoly satana le dragona Jesosy hanorotoro ny lohany efa fantatra zany ankehitriny ary dia anjaranao misafidy iza no isafidinao fantatrao ny adiny zanak'ondry sy ny dragona fantatrao ary fantatrao ny fototry ny ady fiankofana ny fototry ny ady iankohaka eo natrehan'izy ianao satria zay ny fototry ny ady iankohaka eo natrehan'le mpamonina nanao any lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ve araka volazany Apokalypsy 2:7 sa iankohaka eo amin'ilay zavaboary zay tsy iza fa anjery no foron'Andriamanitra ka te ho tahaka an'Andriamanitra anjaranao misafidy fa am'ty takariva ty dia tiako raha mba andray fanapahan-kevitra isika andray fanapahan-kevitra ifidy an Jesosy andray fanapahan-kevitra
anaraka any jesosy. Androany any atokantrano raha mandre an'izao afatra izao ianao, raha mandre an'izao fanambarana zay ataony jesosy izao ianao, ka manana fanapahan-kevitra ianao ny hanaraka an' jesosy, manana fanapahan-kevitra ianao ny iandana an' jesosy kristy, dia mangataka anao aho anondrika alohanao dia hivavaka, ary atenao anatinao ny fanapahan-kevitra dia atsangano ny tananao mandritra mivavaka izay ho ataontsika. Andeha hiaraka hivavakantsika. Andriamanitro, misaotra noho ny amin'ny teninao, misaotra noho ny amin'ny fanambarana zay omenao anay amin'ny alalan'ny boky ny Apokalypsy. Tsy miafina ny fahamarinana Andriamanitro, tsy miafina ny fahamarinana, ary zany indrindra no tianao aseho amin'ny alalan'ny boky ny Apokalypsy. Fantatray ny fahamarinana dia le ady ifanaovan'ny zanak'ondry sy ny dragona izany, ary fantatray ny fototra zany ady izany, ary fantatray ny hafarany zany ady izany, fa enao zay efa nandresy atramo voalohany, enao no mbola andresy atramo farany, satria enao no ALFA sy OMEGA. Jesosy eo ankehitriny dia manapa-kevitra izahay ny anaraka anao. Ataony ahoana ny anaraka ny Satana? Ataony ahoana moa ny iakoka am'izany anjely zany zay zavaboary fantatray fa tsy mety zany, ary tsy azo atao zany, atsitraka ao zany. Enao le Andriamanitra namorona zao rehetra zao ihany tokony ankofana. Tompo Andriamanitro, mifona aminao zahay ny am'ireo fahadisoana zay nataonay tamin'ny lasa, zay niankofanay teo am'ilay dragona, ny amin'ny tsy hitandremanay ny andro zay tokony hitsarana, de ny andro fahafito, ny andro sabata. Tompo, ifonanay aminao zany, ifonanay aminao ny fiankofanay tamin'ilay dragona teo amin'ny fitondran-tenanay, ny amin'ny filibana ranofo, ka tsy ny raharaha, tsy ny tandrona didinao. Ifonanay aminao zany. Ankehitriny manapa-kevitra izahay ka manangana tananay, maniry izay ny anaraka anao Jesosy. Manapa-kevitra izay iandany aminao Jesosy eo. Manapa-kevitra izay ny ho anisan'ny olona masina, dia zay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana anao Jesosy Kristy. Satria efa nandresy anao, dia te andresy tahaka anao zahay, te andresy tahaka anao zahay, ary azonao ataony mampandresanay. Sotra Jesosy io. Tonoana amin'ny anaran'i Jesosy am'vavaka izany. Amen. Manasanao rapitso andro fadimy zay anoisantsika ny fandiniana ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra ane hitay anao. Jesosy Kristy lay zanak'ondry, lay zanak'ondry ane, hombanao lay zanak'ondry, ary hitay anao ane lay zanak'ondry n'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, ka ho mpandresy anao miaraka amin'ilay zanak'ondry n'Andriamanitra. Mametraka ny mandram-piona amintsika rehetra, anaraka an'ity hira ity sika ho fanaovantsika veloma ho amin'ny rapitso indray. Uwafijay siwelisa inumutianai omifali siliumi yanare uluni fanitina itukuwali
Kaonferansa Apokalypsy mitondra lohateny hoe ALFA sy OMEGA. Izany dia rahanao amin'ny Pasteur Fanera ANDRIAMPARATIANA ny alahady 12 Jolay hatramin'ny zoma 17 Jolay amin'ny 9:00 eto amin'ny Radio Oasis. ALFA sy OMEGA.